Ya, itu ihany ny fandarantsika fedina ny tompontakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja handisport izany izay nitanterahana tetsy amin'ny ANSPF nandritra ny roa andro zareo avy any Antsimo Andrefana no voahositra ao tompontakan'ny Madagasikara teo amin'ny taranja basketball izay azo lazaina fa efa manana ny avo teknika ambony dia ambony. Taranja mpanatanjahantena efatra no nanantanterahany ny Federasion Malagasy ny taranja handisport ny fedina ny tompontakan'ny Madagasikara dia ny taranja atsipoka ny SB lasivavy, taranja basketball, ny taranja tenisy ambony latabatra ary ny taranja tenisy. Ligiparitra valo no niatrika izany faninanana izany dia ny avy eto Analamanga, Boyeny, Vatovavy, Fitovinany, Amoronmany, Atsimo Andrefana, Betsiboka, Analanjorofo, Hotomatsiatra ary Vakinankaratra. Teo amin'ny taranja basketball ry ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao izay nikatrohany zareo avy any Atsimo Andrefana sy ny avy any Boeny izay tafita teo amin'ny lalao famaranana. Iry zareo avy any Atsimo Andrefana no nivoaka nandresy tamin'ny isa 420 no 420. Azo lazaina fa dia ambony dia ambony ny avo teknika raha hoan'ny ireto mpilalao avy any Atsimo Andrefana ireto, saingy mbola olana mipetraka ao anatin'ity taranja handisport ity dia ny faharatsian'ny fitaovana entina miatrika izany faninanana izany. Mbola ny aty amin'ny faritry ny ranomasimbe andehanana aloha no ahafahan'izy ireo mandray anjara ary amin'ny alalan'ireto ekipa avy any Atsimo Andrefana reto no tompony ny anaram-boninahitra amin'izany aty amin'ny faritry ny ranomasimbe andehanana izany. Nanomboka tamin'ny omaly zay nanateraka ny championnat national anay dia nizotra amin'ny nantenaina daholo ny fanomanana rehetrarehetra zany dia tsy nisy zavatra azo atao hoe nanakatsakana fa nizotra tsara daholo. Raha atao hoe eo amin'ny avo teknika amin'ireo mpilalao tamin'ny taranja izay nifaninanana nanahoana ny fahitanao azy? Ny avo teknika moa raha ataontsika hoe basket no resahana dia efa ambony dia ambony mihitsy ny niveaun'ny sportif anay rehetrarehetra zany. Ny équipe ny Tuiliara zay 2 fois champion de l'Océan Indien dia io moa fa tsy tenenina tsony fa ny asiana resaka fotsiny zany ho an'ny club na ny ligue zay voasambany nandray anjara ireny no mbola mikavivy satria vao mbola na ny fitaovana ara-tsy zarizary entina avy any dia mbola hita fa mbola mirefarefa fa ny sisan'izay tsara daholo le niveau. Toy izao ary ireo vokatra hafa tamin'ity faninanana ity any. Ho an'ny tsipika nety be dia zareo avy any Amoronmany no nivoaka nandresy nanoloana ny Vakinankaratra tamin'ny isa 317. Ry zareo avy any Amoronmany moa izay nisy any Popoly sy Lalaina ary Tantely sy Mbinina kosa no avy any Vakinankaratra. Teo amin'ny vehivavy dia mbola zareo Vakinankaratra sy Analanjorofo no niatrika ny lalao famarana ka ny avy any Analanjorofo no nivoaka nandresy tamin'ny isa 310. Tamin'ny alalan'ny Rezina Kalso sy Zara Germaine nandresy any Opso Sandrina sy Tsiori Lovasoa. Teo amin'ny tenisy ambony latabatra dia Iraparivo avy eto Analamanga nandresy any Herniena avy any Atsimo Andrefana tamin'ny 7-2. Teo amin'ny taranja tenisy dia Yuga nandresy any Liva tamin'ny 7-2 ary Malaky nandresy any Hery tamin'ny 7-2 ihany koa.